Amin'ny anaran'i Jesosy ny arabananao tonga soetao ny FIHAONAN'NY MPIHAINO iza zao ny vao nanatrika FIHAONAN'NY MPIHAINO hoe tsy maninana tsanganarany tanana. Misy maromaro izay izy vao manatrika 2 roa telo efatra 5 enina te afatsika mafy be zareo fandraisantsika azy ireo tonga soa dia miaraba ihany koa ny any amin'ny manaraka amin'ny Facebook fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Manohy ny fianarantsika karakara ny feoko fa tsy maninona akory. Ndao hivavaka tsika aloha ary dia hiditra amin'ny fampianarana. Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no isaoranay ianao fa fahasoavanao manokana no mahatonga anay ho tafavory eto amin'ny efitrano malalaka ity fa nomaninao hipetrahanay kely ora vitsy any efa manana sakafo ho an'ny fanahinay vao homana tsara ianao zao Andriamanitra te handray an'izay izahay. Misaotra indrindra tompo any amin'ny ahafahanay rehetra nanao exercice tao anatin'ny herinandro indray tamin'ny fiainanay ataonao mifangaroaro mihitsy ny endrika faharatsiana sy fahatsarana amin'izay fandraisanay azy. Ahafahanao mampianatra anay, mampatsiahy anay fanamasina andreny zavatra rehetra efa nampianarinao, ny teninao Andriamanitra ray nampianarinao anay. Dia amin'ity anio ity izahay malalaka ny fonay tompo, sokafanay mihitsy hidiran'ny teninao, sokafanay hidiran'ny fahazavanao Andriamanitra meteza hitsilo anay. Dia rehefa misy zavatra ho teneninao anay dia hanana fo manaiky ny taridalanao, manaiky ny amboarinao, ny tefenao, hanana fo tia ampianarina mihitsy izahay, izay fo tia mianatra izay angatanay aminao dia tsy ho be loha be fotsiny izay tompo fa tena andray ilay fahasoavana ampiarana izay rehetra ampianarinao koa. Miasa mahery ary ao anatin'ity fotoan'ity fanamasina dia mitenena aminay fa vonina iaino anao izay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Io ny lohahevitra antsika asianao amin'ity androany ity. Miresaka ny fiainan'i Davida hatranintsika ao anatin'ilay lohahevitra lehibe hoe hanitry Kristy isika ho anao izay vao manatrika FIHAONAN'NY amin'ity taona 2024 efa volana Aogositra tsika izao miazakazaka be mihitsy ny fotoana. Dia mianatra ho tonga hanitry Kristy isika araka ilay Koritianina 2:2-5:20 hoe hanitry Kristy ho an'Andriamanitra izahay. Amin'ny alalan'ny fiainan'i Davida no hitarafantsika an'izany. Efa eo ampamaraparanana ny fiainan'i Davida isika dia anio isika nidinika ny Samuela 2:2-20 sokafy any ary ny Baibolinao fa hijery anio manontolontsika anio. Samuela 2:2-20 izay ilay tenin'Andriamanitra ary ny lohahevitra jerentsika ao anatiny dia izao hoe miantoka ny fandresenao, ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Miantoka ny fandresenao, ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, samy te handresy daholo amin'ny fiainana. Ary rehefa raha misy olona manatona anao misy problema zao, rehefa hitantaran'ny olona olana ianao dia manana vahaolana mihitsy. Zao tokony ataonao amin'izany, zao tokony ataonao any hainao mihitsy miteny azy satria tsy tena sarotra be no miteny hoe zao atao. Fa rehefa ianao amin'izay totratran'ilay tokoa dia tokoa dia ohatran'ny tsy tadidinao daholo ilay tokony atao na ohatran'ny tsy vita ilay tokony atao. Amin'ity anio ity isika dia hiresaka tsara hoe ny fototry ny fandresenao ny fandreseko any amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Eo ampamaraparanana ny fiainan'i Davida ao anatin'izao Samuela 2:2-20 izao dia salamo anankiray ty ataony ity. Tsy any amin'ny toeran'ny salamo ilay izy. Ny dikan'ny salamo tsy hoe akory hoe ao amin'ny bokin'ny salamo fa firana le salamo dia tahaka an'ireny salamo ataon'i Davida ireny mihitsy ty ianarantsika anio ity. Mahafinaritra be ao anatin'ity Samuela 2:2-20 ity tena ahitantsika taratra ny toepon'i Davida ao anatiny. Ilay nahatonga an'Andriamanitra ilaza hoe Davida dia hitan'i Davida hoe ho laraka ny fony. Fa inona ary ilay toe-po tao anatin'i Davida? Manahoana ny iza ho an'i Davida io Andriamanitra io? Izay no tarafintsika ao anatiny
dia akatsika ohatra ho atsika dia tsy ohatra fotsiny eritreretintsika hoe Davida dia za e tsy possible ho vitako fa izay hitantsika rehetra tao anatin'izay fianarantsika izay dia mahitsika hoe tena mitovy amintsika sy ianao mihitsy ty Davida ty, mitovy amintsika sy ianao mihitsy miaraka amin'ilay fahalemeny, miaraka amin'ilay fahotany, miaraka amin'ilay tahotrany, fa miaraka amin'ny fandreseny ihany koa. Mandrosarintsika sy ianao ndao hamaky ny Samuela faharotoko faharoa amby roapolo andiny voalohany hatramin'ny fahatelo aloha ny vakiany. Davida nanao an'izao firany izao. Ho an'i Jehova tamin'ny andro namonjena azy tamin'ny tanany fahavalony rehetra indrindra fa tamin'ny tanany Saoly. Ka hoy izy, Jehova, manina raha miaraka mamakintsika sy ianao fa misy déclaration tsara tarehy, misy fanambarana tsara tarehy ao anatiny. Ao ary manisa telo dia miara mamakintsika hoe isa roa telo, Jehova no aram-batoko sy batery fiarovana ho ary mpamonjy ahy. Andriamanitra vatolambiko, izy no ialofako, apingako sy tandroko famonjeny izy ary fiarovana avo ahy sy fandosirako. Ry mpamonjy ahy, mahafaka ahy amin'ny fampahoriana ianao. Izay ilay teny andiny voalohany hatramin'ny fahatelo aloha ny jerentsika. Anambarany Davida hoe fa iza ho azy. Ny lohahevitrintsika amin'ity androany ity dia hoe raha averintsika kely hoe miantoka ny fandresenao, ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ao. Averina foana izay nao, fa ianao personnel zany ilay izy aminao manokana. Tsy miankina amin'ny ohatra ianao zany zao hoe maheno radio vaovao masoa ianao dia toriana eo foana, toriana eo ny fandresena dia toriana eo zao. Rehefa maheno an'izany ianao nge tsy voatery hoe tonga dia mandresy ianao. Tena miankina aminao manokana. Raha manana teo zao misy olona mijoro vavolombelona mihaino an'izany ianao, tsy midika hoe rehefa mihaino an'izany ianao dia mandresy. Tsy izay. Fa tena miankina amin'izay andraisanao azy. Ny ataontsika ohatran'izao zany manana fiombonana tsika mizara tenin'Andriamanitra, tsika mijery ny fiainan'i Davida tsika. Fa tsy lôjika, tsy tonga dia mandeha ho azy hoe lasanao ilay izy. Fa tena miankina aminao mihitsy. Fifandraisan'i Davida amin'Andriamanitra izao no tantarainy amintsika eto. Dia nampandresy anazy izay. Dia izay nijerentsika ary eo am-pitoerana eo ianao dia anontany hoe fa ho anao, iza ho anao Andriamanitra. Raha mijery an'ity andiny voalohany hatramin'ny fahatelo ity zany tsika izao dia tiako saintsainina hoe iza ho an'i Davida tokoa moa ty Andriamanitra ity. Fa ho anao, izy ho Andriamanitra io ho anao. Fa miankina amin'izay daholo ny fiainanao. Hoe anana fifaliana maharitra ianao sa mandalondalo fotsiny. Raha jerentsika zany dao jerena kely daholo nge zavatra tenenin'i Davida ny fahitany an'io Andriamanitra io. Ho an'i Davida hoy izy dia hoe Jehova no aram-batoko. Raisy no anazy tsara. Hafa no miteny hoe Jehova aram-bato. Dia hafa no miteny hoe Jehova aram-batoko. Hitanao ve mahasamihafa an'izany? Fotoana lava tamin'ny fiainanao oviana ianao zany zao ny kristianina voalohany. Samy mieritreritra hoe tamin'iny mety efa trany ekibo mamanareo mihitsy ianao nefa kristianina. Zavatra efa nentina mbavaka trany voavoa tonga ianao dia efa kristianina. Efa fantatrao ange le teoria, le zavatra voalaza momba n'ity Andriamanitra ity. Fa amin'ity androany ity ny tanjontsika zany alohan'ny hoditsika amin'ity an'io ity dia hoe raisiko ahy mihitsy. Fa zay rehefa manao bilan amin'ny fiainan'i Davida, ny raisiny ho anazy manokana ny maha-izy azy an'Andriamanitra. Ary taony loharanona fandreseny. Raha mijery ny soramandry amin'io Samuela faharoa io tsika dia mahita hoe fisaorana nataony no nandreseny ny fahavalony rehetra. Rehefa mijery Davida, misy discussion ihany, misy fiadikevitra ao anatin'ny mpandinika ny Baiboly hoe tamin'ny fotoana inona ary nanoratany Davida n'ity Samuela faharoa ity. Mety hoe tamin'ny fotoana talohan'ny raharahan'i Absaloma ve, mety vao tafiditra mpanjaka kelikely ve izy satria mbola miresaka ny Saoly izy teo. Fa ny zavatra hitantsika
apetraka eto amin'ity Samuel faharotoko faharoa amby roapolo ity aloha ilay izy. Dia raisintsika hoe tahaka ny manao bilan izy amin'ny fiainany. Izay ny andraisantsika azy. Hita ny zavatra tenenin'i Davida ho azy izany dia ity hoe aram-batony io Andriamanitra io. Hitanao nasiko an'io sary kely io saratazanao avy any farany. Misy aram-bato. Aram-bato izany zavatra tsy azo ahetsika izany. Eo arindrina eo izy miteny hoe Andriamanitra vato lampoko. Fantatritsika tsara ny teny any amin'ny Matthieu toko 7 izao miresaka ny resaka iny hoe rehefa misy karazan'ny olona anankiroa ny olona manorina ny fiainany eo ambony fasika, raha ohatra ka miaino izy nefa tsy mankato, sy ny olona manorina ny fiainany eo ambony vatolampy raha miaino izy ka mankato ny teny. Davida ilay olona ny safidy nateo aza ny mety adalana nataony samihafa dia izy manana an'io Andriamanitra io naoriny tamin'Andriamanitra ny fiainany aram-bato. Ianao moa efa nahita an'izany aram-bato izany, mino aho fa efa nahita an'izany ianao, andramo etsiketsehana ohatr'izao nge na olona firy niaraka ny nozongozona aram-bato, izany ny dikany hoe aram-bato. Fa jerena nge tena Jehovah tokoa ve ny aram-batontsika senao ty? Mba saintsika nge sainy hoe inona fidiran'ny mpianatra zao ny manozongozona anao. Dia indraindray ianao efa tena tahaka ny reny, hitanao ilay hazo anankiray mahi dia mahi ilay kininina mahiry iny dia tonga ny cyclone dia manao be ohatr'izao ilay izy. Fa tena aram-batontsika. Te ampisaina anao mihitsy aho hoe io nge efa hitantsika impiry raisina tao fiderany io Samuel faharoa io. Efa impiry nanonina an'io ianao izany izao. Fa rehefa manonina ve ianao dia miteny tokoa hoe Jehovah no aram-batoko. Ka tsy miontsina tokoa ve ianao rehefa raikitra ny rehetrarehetra maheno vaovao ianao aram-batonao ve Jehovah? Tohizana ne Jehovah ny batery fiarovana, ho izy ary mpamonjy ahy. Izany batery fiarovana izany forteresse ilay izy amin'ny teny frantsay. Hitanao ilay teny rehetra ampiasainao tsy misy mandehandeha tany fa ny soratan'Andriamanitra ato mba ho fantatrao hoe izany ange io Andriamanitra io, hoe teo izany amin'ny fiainanao Andriamanitra. Zarenao nge io tanàna, io zavatra be io, forteresse, batery fiarovana. Tsy misy mahanika an'io mihitsy raha tsy maintsy bomba atomika be, bomba be avaria mba hoe dinamita be sa inona vao mahavaky an'io Fa ilay Andriamanitra tsika raha tsy vakiny izany tafondro sy ny sisa izany. Fa tiako azonao sary an-tsaina androany te hanome sary anao maromaro mihitsy, azahoanao sary an-tsaina hoe fa inona moa teneninao ty rehefa hoe fiarovana ho anao izy. Jerena nge vao mandray karama fotsiny ianao, mario nge fa hafa mihitsy ny paozinao rehefa mitondra 2 arivony ao anaty poketranao hafa ny paozinao mandeha amin'iny lalana iny. Dia sainy hoe nandray karama ianao dia misy 2 hetsy ao anaty kitapinao, ao anaty poketranao dia hafa indray ny paozinao. Mandeha iny ianao kôdikôdy dia manontany tena ihany aloha ny anjely. Rehefa mamaky an'ilay izy ianao izany dia batery fiarovana ho anao ve io Andriamanitra io. Miantoka ny fandresenao, ny fandraisanao hoe iza ho aminao Andriamanitra. Raha tohizantsika Jehovah ny mpamonjy. Amin'ny teny hafa izy hoe mpanafaka io Andriamanitra io. Izany nge tena asan'Andriamanitra mihitsy. Izany mihitsy ny maha-izy azy, ny anarana hoe Jesosy moa fantatra hoe mpamonjy. Tena tsika senao ty nge ny olona sambatra indrindra eto ambonin'ny tany. Fa nefa ohatran'ny tsy izany ny tena izy rehefa mandeha ilay fiainana. Fa indraindray ara ny kristianina mihitsy no jeren'ny olona dia kristianina. Raha ohatr'ireny ianao ilay kristianina dia aloana ihany tsy e. Fa satria tsy vao maika ara mihoatra noho ny olona tsy mpino vao misy zavatra dia izy no mipanika voalohany. Hainao izany mipanika izany, mipararehitra dia hoentin'ny tahotra baiko ny tahotra rehetra. Io Andriamanitra io mpamonjy antsika izy, mpanafaka antsika. Raha tohizantsika ihany, Jehovah no ampingako. Izay ny ataony eo amin'ny 9 fahatelo.
apingako sy tandroka famonjena izy. Asehoko anao mihitsy ny sarina apinga. Io apinga kely ary io. Fa eritreretinao hoe Jehova no apinga. Eritrereto ange zany hoe isaky ny mandefa zana-tsipika le ratsy. Impirimpiry ianao mieritreritra hoe mamosavy indray zao retsy. Retsy indray zao mananona anay. Rery. Mieritreritra an'izany ianao fa inona zany tena iasanao saina amin'izany? Satria ve eritrereto ange io apinga io sarina apinga io dia le Jehovanao ve zany? Raha ohatra ianao ka tsy miasa saina amin'izy dia tsy tafiaro anao ve? Tsy afaka miaro anao ve? Fa le apingany ve kely balitiny kely ohatran'ny tiana be ohatran'iny dia atahorana be ianao voan'le izy. Andao saina tsara mihitsy ny hoe hatraiza ny fandraisantsika n'ilay tenin'Andriamanitra. Fa io ange tsy tenitenenina fotsiny fa apinga. Mamono ny zana-tsipika rehetra. Raha io Andriamanitra io zany ny entiko hoe amin'ny fotoana rehetra n'aiza nge dia ny fahavalo mandefa ny zana-tsipikany foana. Fa eritrereto hoe contrenao amin'Andriamanitra le izy, toerinao ataonao apinga. Fa izay le teny eto hoe Jehova no apingako. Apingako izy. Dia eritreretinao ve fa misy possible, misy zavatra akasika anao. Mampatsiahy anao tsara n'ilay Deutéronomie 3:30 hoe ho visy varahana ny hidinao. Ny andraisako an'iny amin'ny fiainako dia ity hoe blindé. Miaraka amin'ilay Filipiana 4:7. Le fiadanan'i Jesosy Kristy ange no miaro anao blindé. Hainao dikan'izany hoe blindé. Ianao moa fa mba mijery film ianao. Misy an'ireny hoe tomobile hoe blindé tsy handay rambala ny dikan'izany. Zany ange ny Andriamanitra tompontsika senao e. Dia eritreretinao fe Andriamanitra handay rambala. Ianao ngamba mety tsy mitondra azy ho apinga fa tsy handay rambala zany Andriamanitra zany. Mampisaina antsika ihany. Jehova ny fiarovana avo sy fandosirako. Tiako be misy ity sary ity. Hitanao misy rano be misavoambona be dia misy an'io toro io ampovoany misy an'io zavatra ao le olona na misamboara voara be ary ny ranomasina dia en sécurité izy, milamina tsara. Ohatran'izay nge le hoe ao amin'ny fialofan'Andriamanitra. Hitanao ny fandraisana ny finoana. Ny finoana hoy ny tenin'Andriamanitra dia avy amin'ny toriteny, avy amin'ny tenin'i Kristy, avy amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia raisinao ilay izy dia imaginenao raisinao sary an-tsaina. Ay moa ohatran'izao dia iny ny tsakotsakonao, saintsainao dia mahatonga finoana aty anatinao, mahatonga anao mahatoky hoe ay moa fiarovana avo Andriamanitra. Rehefa misy zavatra miseho dia any mandositra. Mba te hanontany anao mihitsy hoe mahavariana le teny hitanao io teny hoe fandosirako eo amin'ny 9:7 ihany. Inona reny ianao tiany tena fandosiranao, marina aminao ve zany? Matetika ny tsika senao samy manana ny fandosirany mihitsy. Fa matetika tsy any amin'Andriamanitra. Any amin'Andriamanitra efa tena farany efa potika fiainanao aloha dia izay ianao vao makany. Fa matetika ny zavatra mahazo dia misy olona zao mandositra any amin'ny toaka. An'iziny mandositra. Azoko antoka fa tsy ianao zao zany. Misy olona zao mandositra any amin'ny fihinan-kanina. Rehefa be problème izy dia tena mihinan-kanina. Na manao mahandro sakafo be izy, na manao shopping be any, mandeha makany amin'ny behoririka rehetra any izy dia izy manala azy any. Izany ilay hoe fandosirana. Misy zavatra eo tsy vitanao miatrika azy dia lasa ianao manao zavatra any. Indraindray antsika senao manondro molotra an'ireny mpisotro toaka ireny fa misy zavatra tena hitovizantsika amin'ireny mihitsy. Rehefa ohatra tsika ka misy zavatra manjo antsika nefa tsy Jehova ny fandosirantsika. Tian'Andriamanitra ianao amin'ity androany ity hianatra an'izay hoe fa manina raha makany aminy. Fa io Jehova tsika io Andriamanitra tsika io raitsika io
fiarovana avo atsika io dia fandosirantsika. Miampitsika eo amin'ny andininy fahaefatra hatramin'ny andininy fahafito inona ny zavatra hitantsika taon'i Davida. Io Davida io rehefa ao anatin'ny fahorinany dia miantso an'Andriamanitra. Tazomy ao an-tsaina foana ilay hoe miantoka ny fandresenao, ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Miantso an Jehovah ndao vakiana ny andininy fahaefatra hatramin'ny fahafito za mamaky azy ary. Miantso an Jehovah izay mendrika hody eraina ka devonjena ho afaka amin'ny fahavaloko. Fa niodina tamiko ny onja ny fahafatesana ary ny riaky ny faharatsiana nampatahotra ny famatora ny fiainatsita ny hodidina tamiko. Ny famatora ny fiainatsita ny hodidina tamiko, ny sakana ny fandriky ny fahafatesana. Fony azo pahoriana dia niantso an Jehovah eny Andriamanitra no nitarainako. Ny aino ny feoako tao an-tepolony izy ary ny fitarainako dia efa tonga eo an-tsofiny. Ny zavatra hitantsika amin'ny Davida eto, teneniny antsika eto miantso an'Andriamanitra izy tao anatin'ny fahoriana. Ary rehefa tany sainy tsara ilay zavatra niseho amin'ny andininy fahadimy hatramin'ny andininy fahadimy sy fahaenina io indrindra, misy karazam-pahoriana mihitsy netiny. Nandalo tao ny onja ny fahafatesana, ny riaky ny faharatsiana, ny famatora ny fiainatsita, ny fandriky ny fahafatesana. Finona daholo izany e! Izany aloha ilay antsoina hoe fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Hoy tsara tokoa ny tompontsika eo amin'izao 9:13 hoe eto amin'izao tontolo izao ny ahitana ireo fahoriana. Ary tena fahoriana any. Aleo ianao miomana tsara ato anaty saina araka ny Petera 1:4-20 hoe azagaga amin'ny fahoriana. Raha jerentsika hoe fa inona daholo reto tany sainy Davida reto? Onja ny fahafatesana, fandriky ny fahafatesana. Izany fahafatesana izany avy ao anatiny ao izany, any anatiny. Misy zavatra mamely azy ao anatiny ao. Fa etsy ivelany etsy koa ny riaky ny faharatsiana, ny famatora ny fiainatsita. Avy ao anatiny izy izany misy mikiky azy, avy any ivelany koa misy manapotsitra azy. Izay ilay zavatra niseho. Azagaga amin'izay fahoriana mety miatra aminao. Matetika ianao rehefa tonga amin'ny fahoriana dia izao ilay zavatra tenenitsika senao hoe mbola tsisy ohatr'ity hatrizay nienana. Tsy efa impiry ianao miteny ohatr'izay. Aza dia miteny ohatr'izay ianao fa efa nisy eto ambany masoandro ny boky any am-pitoriteny tsy misy zava-baovao mihitsy akory. Mampahery eny tsy hoe manamaivana an'io zavatra trehanao ankehitriny io izany, fa manampy anao hieritreritra hoe ay moa tsy niany fahoriana faratampony indrindra eto tany. Efa niaina an'izany onja ny fahafatesana izany Davida. Niaina an'izany izy, fanovonjen'Andriamanitra tamin'izany. Efa niodidina taminy izany, efa niaina napatahotra azy ny riaky ny faharatsiana, ny famatora ny fiainatsita niodidina aminy, misakana azy ny fandriky ny fahafatesana. Misy zavatra manaka-tsakana be da be ny andalana eny. Izay ilay fiainana kristianina ravako fa dia tonga soa atao fiainana kristianina. Fa te hampahery anao hoe izay mihitsy ilay tiany tompo atao mba hahatonga antsika sy ianao hiantso azy. Tenin'Andriamanitra manambara amintsika, antsoy Andriamanitra ao anatin'ny andro ny fahorianao ao. Antsoy izy. Ilay izy ange efa hainao ihany any amin'ny Jeremia 3:13 izay. Efa haitsika hoe mila miantso an'Andriamanitra rehefa ao anatin'ity. Jerenao nge io sary ataoko anao io hoe raha ianao izany no mitotona avy ery ambony ery, inona reny réflexe anananao, izany hoe inona zavatra tonga voalohany ao anatin'ny sainao hiantso hoe mama sa hoe dada sa hoe maty aho. Matetika iray amin'ireo ny zavatra voateninao. Fa tian'Andriamanitra tsika hianatra tahaka ny Davida hoe miantso an Jehovah izay mendrika hody eraina. Jerenao nge ilay tenin'ny Davida ao anatina hitanisa fahoriana izy fa izy mbola miteny hoe Jehovah mendrika hody eraina, ny Jehovah hivavahany.
Mahita an'izany ve ianao? Mahita endrik'Andriamanitra ho deraina ho ambadika io zavatra sarotra io? Fa rehefa tody amin'izay teboka izay ianao deraina ny tompo fa efa ao anatin'ny fandresena ianao izay. Mety mbola tsy mivata teraka ny zavatra hitanao fa raha tafadera amin'ny tompo ianao ao anatin'ilay fahorianao, miantso ny anarany, izay miantso ny anaran'i Jehovah ange no vonjeny, izay miantso ny anarany amin'ity tompo ity. Ndao hianatra tsika hoe rehefa tady hisy ohatr'izao fiainana, tonga dia tafiotra ny zavatra be ohatran'io, korotam-bato be no mitady ery ariana ery. Izao tsara ny teny any amin'ny Deutéronomie 3:25 sa 7:20. 7:20, Deutéronomie 7:20, 3:20, 7:20 manambara amintsika hoe, lasa aloha ny anefa vakitsika mihitsy izay fa ohatran'izay ilay izy ngeza be ohatr'izao ilay olana, tahaka ny tsy ho tafavoaka ao mihitsy ianao, fa ny tenan'ny tompontsika milaza hoe Andriamanitra hatrizay no fonenana, ny sandry mandrakizay no eto ambany. Azonao tsaina moa izany, sandrin'Andriamanitra mandrakizay no mitaty anao. Mety ho ianao ngamba hoe ohatrany mamenjera be izany fiainako izany. Misy zavatra indraindray tonga amina tebokontsika hoe ny zavatra naorina be teo dia ohatran rava daholo dia tsy hitanao hoe ahoana. Aza taitra ihany amin'izany, fa kay sandrin'Andriamanitra mitaty ao ambany ao. Dia inona ny olanao amin'izany fa raha derao fotsiny ny tompo, deraina ny tompo hoe fa eo ny tompontsika. Mandeha mandroso tsika. 15 no misy antsika senao izao. Manomboka eo tsika. Izao tsara izany ilay teny fony azo pahoriana dia niantso an Jehovah. 17 aloha. Andriamanitra no Andriamanitro. Jereo tsara hatrany ilay izy, Andriamanitro no nitarainako, ny aino ny feoako teo antepolony izy ary ny fitarainako dia efa tonga eo atsofony. Inona no ataon'io Andriamanitra io rehefa tonga eo atsofony ny fitarainako? Alohan'ny hidirana amin'ny 15 te hampahery anao hoe eno ny tompo tsara. Misy fotoana ohatrany hoe ela be izany Andriamanitra mamaly fa eno ny tompo tsara. Vao miteny ianao dia efa enony. Eno ny tsara ny fitarainanao rehetra fa miaino anao izy. Dia rehefa miaino izy dia izao ny ataony, dia ny ozongozona sy ny ororo ny tany, ary ny fiorenan'ny lanitra ny ororo, ny ozongozony ireo satria tezitra Jehovah. Ny setroka ny savona teo am-bavorony, ary afo avy teo am-bavany no nandevona, ka nisy vainafo ny dedadeda teo aminy, dia naondry ny lanitra ka nidina izy, ary aizipitony teo ambanin'ny tongony, dia nitaingina kerobimy izy ka nanidina, ny seho teo amin'ny ela-drivotra izy. Efa nanao ny maizina ho trano ny manodidina azy izy dia fivorian-drano sy rahona matevina, ary avy teo amin'ny famirapiratana teo anatrehany nisy vainafo ny dedadeda, dia nampikotroka tany an-danitra Jehovah, ny avo indrindra ny loham-peo. Hatreo ny vakitsika senao aloha mbola toizantsika hatreo amin'ny 15 dia nandefa zana-tsipika izy ka nampiely ny fahavaloko, ary nampandeha elatra ka nampifanaritaka azy. Dia hita ny fitoeran-dranomasina ary ny seho ny fanambanin'ny tany no ny teny mafy nataon'i Jehovah, no ny fifofofo ny fofinainy vavorony. Inona zavatra hitantsika? Indraindray rehefa tamin'izaho namaky an'io voalohany dia tsy manay izy. Ina koa ary ny tany saina be daholo izany. Inona izany mifofofo tsy makaroa. Ohatran'ny hoe misy ohatran'ireny filmana fiction ireny. Fiction izany le ohatran'ny zavatra tsy tena misy fa ambomboarina. Fa maninona soratan'Andriamanitra atao anatin'ity rehefa miverina mandinika an'ilay izy tsara, mandinika ny 17 dia mampita amin'ity 15 ity, dia izao ny voaraiko dia zaraiko anao hoe rehefa miantso kay tsika senao ty, rehefa miantso an'Andriamanitra tsika dia ampiasain'Andriamanitra ny tontolo rehetra. Tian'Andriamanitra tenenina manokana ianao androany hoe ingainy mihitsy ny lanitra sy ny tany, ahetsiketsiny mihitsy ny zavatra rehetra mba hitondra famonjena ho anao. Azonao tsaina moa izany? Any amin'ny Agaitoko 2 ahitantsika io endrika io koa.
Andriamanitra mampiororo ny tany sy ny lanitra. Fantatrao ve namaky ny Isaia 7:7 tsika tamin'ny fitarihan'ny Ravavy teo namaky an'izay Isaia zay tsika hoe malala eo imason'Andriamanitra ianao. Fantatrao moa fa rehefa miteny an'izany Andriamanitra tsy mitovy amin'le tenin'ny olona fotsiny hoe chérie makatsy malala. Ny olona miteny dia miteny. Fa rehefa Andriamanitra no miteny hoe malala eo imasona ianao, tena zava-dehibe indrindra ho an'Andriamanitra ianao ny dikany amin'izany. Hanika rehefa miantso ianao fa ao anaty fahoriana, dia tamy izy amin'ny angady sy ny arony, jerenao nge na ny ozongozona mihitsy ny ororo ny tany, ny fiorenan'ny lanitra. Ay moa tia Andriamanitra tia manetsika zavatra be dia be. Juste ho anao. Dia eritrereto nge ny alahelon'ilay Andriamanitra rehefa ianao iny fa ohatran'ny elaela izay le fiasany. Fisy tsy hoe ela fiasa makaiza fa le fahitantsika azy. Rehefa elaela izay le fiasany izy nefa efa nanetsika efa ireo daholo ny dossier nataony 15 hatramin'ny tary amin'ny 14 izy ny tena manambara azy tsara. Ataony daholo ty rehetrarehetra hatrany ampitan-dranomasina hatrany amin'ny satelita any ambony any, ataony etsehany daholo le izy ho anao dia ianao tena mpiainanao kivy ianao dia lasa ianao mitodika any amin'ny mpamonjy hafa. Izy zany efa iny fa efa tia le izy manomana anao tsara indray le valim-bavaka dia ianao kivy eo tena eo. Azonao tsaina ve ny alahelo any anatin'le. Raha ianao zany manomana ohatr'izany hoe manomana fety be ianao ana olona tena tianao, manao surprise ohatr'izay zany le sary manao surprise be ianao tena afarana hatrany amin'ny olona any an-dafy, afarana tsy akiteniteny fa ndeha atao hoe anniverseranao iny, dia ny olona any an-dafy any efa homanina dia homanina daholo ny zavatra rehetrarehetra ty. Fa noho ny avy eo tonga le anniverseranao dia ianao miteny an'le olona hoe za amin'ny anniverserako tsy eo amin'io, tsy eo fa misy zavatra ataoko kely. Ny olona nefa efa olona arivo na saina amin'le izy. Eritreretina zavatra ohatr'izany mety raha za aloha ilay mpanomana an'le izy kivy dia hoy izy hoe oka avelao ianao eo amin'izay. Fa soa ihany fa tsy mitovy amintsika senao Andriamanitra. Fa tiako azonao an-tsaina androany ny zavatra ataon'Andriamanitra isaky ny miantso azy ianao. Azonao moa zany isaky ny miantso azy ianao. Tsy misy vavaka mandehandeha fahatany mihitsy fa mahasarotiny azy. Rehefa ianao izay le mandoatra ny fonao eo anatrehany, tena hoe tompo aminao ihany ny mamonjy anahy ato amin'ity, any aminao ihany. Henon'Andriamanitra izay fo izay. Mampahery azy zany raha afaka. Mampahery azy zany hoe Andriamanitra kay manetsika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Tena manao film be mihitsy Andriamanitra juste ho anahy. Dia ahoana? Dia inona zany ny ataonao amin'izany? Za amin'izany dia hitombo amin'ny fahatokinan'Andriamanitra dia mankasitraka azy nandefa zana-tsipika izy hoy izy eo amin'ny 5:10 nampiely ny fahavaloko, nampandeha elatra, nampifanaritaka an'ilay fahavalo. Hita ny fitoeran-dranomasina, niseho ny fanambanin'ny tany. Io ilay tiako marihana aminao eo amin'ny 5:12 hoe noho ny teny mafy nataon'i Jehova, noho ny fifofofo ny fofonain'ny vavorony, noho ny zavatra ataon'ity Andriamanitra ity voavonjy Davida ao anatin'ilay izy. Miteny eo izy zany hoe nataona ny elany fahavalony ny paritaka tery retsy fa io tsy hoe noho i Davida mahay mivavaka fa noho le teny nataon'Andriamanitra. Io Andriamanitra io mahery io teniny io mahery ny tenin'Andriamanitra. Ampatsiviko anao hatrany ilay any amin'ny Salamy 7:1 hoe mandefa ny tenin'ny Andriamanitra dia sitrantsika. Dia te handefa ny tenin'ny Andriamanitra. Izay le atsoa izy. Rehefa miantso azy ianao eritrereto nge zao hoe miantso olona ianao raha atao hoe miantso telefona ohatra zao,
dia ilay olona efa mamaly hoe oui allô dia ianao mbola lozanao miresaka amin'ny ao an-trano dia manana atengenao amin'izay ilay vary ilay ato izany efa mamaly hoe allô inona ny atao anao dia ianao mbola miresaka ry fa impiry ohatr'izany ange ilay ataontsika dia avy eo tsy voaraintsika ilay teny fanasitranana alefany amintsika fa raha miantso azy tsika dia enoy fa miasa izy antenao dia mitsahara miaino azy atsoy dia hovaliako ianao mampiasa ny heriny Andriamanitra amin'izay ny olony mbola eo ihany midina amin'ny 7:70 tsika senao hatramin'ny 5:20 zavatra hitantsika dia ity naninjitra ny tanany avy tany ambony izy ka nandray nanitona niala tamin'ny ranobe izy namonjy tamin'ny fahavaloko mahery izy sy tamin'izay nankahalahy satria tsy leoko ireny ny sakana tamin'ny andro nahitako loza ireny nefa Jehovah no niseho ho mpamonoana dia nitondra ho any amin'ny malalaka izy namonjy izy satria tiany hitanao ve izany antoka tany anatin'ny fony David izany namonjy izy satria tiany averintsika senao tsara fa fifandraisam-pitiavana ny tadiavin'Andriamanitra aminao ao anatin'io rehetra io neo tena azon'ny tompo atao mihitsy hoe milamina misosa be fotsiny fiainanao azony atao tsara izany fa tsy tiany ohatr'izay satria fantany loatra le fotsika mora manadino dia mba te asiany an'ilay misamboaravoary iny mba hatonga anao hiantoraka any aminy tsy ratsy saina mihitsy Andriamanitra na kely aza fa misy fotoana tena avelany miletika any anaty rano antsika miaraka amin'ny safiditsika ihany moa izany dia niletika tantsika fa na aiza ny filetehantsika na maninjitra ny tanany io Andriamanitra io avany ambony ihany dia mandray atsika manitona atsika hiala amin'ilay rano be teneniko anao tsotra ohatr'izany mihitsy fa ninona lavaka mety ny latsahanao mety misy olona amintsika reto izao latsaka tao anatina fahotana mety ao anatina fahotana mihitsy amin'izao fotoana iainantsika tenenantsika izao mandreraka be mihitsy rehefa tonga ao anatin'io mamiza tsaina be teny aminao ny tompo hoe ampy ny tanany isitona anao ao fa mety eza ho sotomina miala aho mety eza hiaraka andray ny tanany tompo miala ao anatiny mety tsy resaka fahotana ny mampilatsaka anao fa mety resaka le olana be amin'ny fiainanao misy zavatra tsy takatra ny sainao mihitsy dia reraka ianao fa io Andriamanitra tsika io mamonjy atsika amin'ny fahavalo mahery amin'izay mankahala atsika hitany daholo ange izany hitany daholo izany dia fantany hoe tsy leonao ireny tsy vitanao ny mifehany ireny dia te hamonjy anao izy 7:20 efa nisy fotoana nataontsika hombay mitadidy mihitsy misakana tamin'ny andro nahitako loza ireny hoy izy nefa Jehovah niseho ho mpanohana io Andriamanitra io manohana saino kely ange mpanohana anao hitanao izany hitanao le fiteny rehefa misy manao publicité hoe mpanohana sponsor izany sady sponsor izy no mpanampy atsika izy manampy atsika io Andriamanitra io tsy tena tokony olona sambatra indrindra eto ambony tany mihitsy tsika rehefa raha fantatritsika tsara hoe fa iza moa io Andriamanitra io avelan'Andriamanitra ironjona be ohatran'io ilay fiainanao izao fa te hampiseho anao izy hoe te hampiseho an'izay toetrany manokana hoe mpanohana anao izay mety eza raha hiaina an'izay hoe mpanohana anao izay ny tompo ny zavatra hitantsika raha eo amin'ny 2:20 aloha tsika mamaky na nisy soa araka ny fahamarinako Jehovah araka ny fahadiovan'ny tanako no namaliny
fantandrina ny lalan'i Jehova ka tsy mba nanao ratsy ialana tamin'Andriamanitra. Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalàny tsy mba nialako, tsy nanatsiny taminy aho, sady ny aro tena tsy ho azo ny fahotako, koa namaly araky ny fahamarinako Jehova dia araky ny fahadiovako teo imasony. Rehefa mijery an'io texte kely io tsika dia mahita hoe tahaka ny hoe ohatrany hoe mizesta be zany ve Davida, mirehare ve izy hoe tsy diso mihitsy. Ohatra izay ny fandraisana azy fa tsy izay nefa le zavatra mitranga. Nanisy soa araka ny fahamarinako Jehova, araka ny fahadiovany tanako ny namaliany ahy. Fantatritsika tsara ny amin'ny Samuela faharoa le toko 1:12, 2:12, 3:12 ve le nisy an'le fahotana be nataony Davida iny. Dia any amin'le toko 7:12 Davida no rehefa niteneniny Natana izy dia tsy toko 7:12 iny fa toko 2:12 ka, toko 2:12. Niteny Natana hoe Jehova efa nanaisotra ny elokao ka tsy ho faty ianao. Efa nanota tamin'i Jehova hoy Davida eo amin'ny Samuela faharoa toko 2:12, efa nanota tamin'i Jehova dia ho kosa Natana taminy hoe Jehova efa nanaisotra ny elokao. Mandinika an'ity zany tsika hoe fangamo Davida marina. Raha mandinika zany tsika fa marina traiza ary ty Davida ty, madio atraiza ny tanany ange, sady misy namono any Ori izy, nijangajanga izy, misy an'izany tantara rehetrarehetra zany tamin'ny fiainany. Fa mitandrina ny lalàn'i Jehova izy hoy izy ka tsy mba nanao ratsy ialana tamin'Andriamanitra. Ny zavatra raisintsika ao anatin'ity dia ity hoe io Andriamanitrantsika io rehefa manadio antsika izy ho amin'ilay fahotana araka ny Jaona 1:2-9 dia fantatrao moa tena madio tokoa tsika izay, tena amarininy tokoa tsika izay, dia ny fahitany atsika dia marina. Raha mamaky an'io zany zao tsika, hitanao manahirana be mihitsy tamin'izaho vao namaky an'io voalohany dia manahirana be anahy mihitsy hoe ary inona izany ataony Davida zany, fa ngamo marina Davida, ngamo madio zany ny tanany. Fa ilay fijerin'Andriamanitra no andao ajerentsika amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra isika senao. Fantatrao moa fa fantatrao ve hoe rehefa ao amin'ny Jesosy ianao rehefa ao amin'ny Jesosy tsika senao dia Jesosy no hitan'Andriamanitra ty amintsika. Ny dikany ilay Jesosy tena marina tanteraka, tena parfait, tsisy kianina. Ilay Jesosy tsy misy eloka na inona zay no hitany. Ny olantsika senao satria tsika manana fitadidiana atao anaty lohantsika ato dia mahataditsika hoe afa ahoana tsy resahana le Batseba, ahoana fa aiza ho aiza le toeran'le Ori amin'izany to lazaina hoe madio tanany Davida, tsy nanatsiny izy, ny aro tena tsy ho azo ny fahotana. Fa mila azontsika tsara rehefa voafafan'Andriamanitra ny fahotana dia nitsangan'Andriamandeha indray Davida, niarina tao anatin'io izy dia efa olona vaovao ny fahitany tompo azy tsy miaraka amin'le tantarany le tantarany fahotana iny. Aty amin'ny testamenta taloha mbola tena sarotra ny mandika miinterpréter na miandika an'io zavatra io, fa rehefa mijery amin'izay tsika any amin'ny testamenta vaovao dia tena afaka tenenitsika zay rehetra olona ao amin'ny Kristy dia afaka miteny hoe ay moa za marina ao amin'ny Jesosy. Mila azonao tsara izay fa misy fotoana ny devoly mamerina ao amintsika hoe ianao mpanota be nao dia tsisy, tena marina daholo ilay lazaina Romanina 7:10-12, tsisy marina daholo, tsisy manao ny tsara na ray aza, fa tsy nijanona teo ilay izy, mitoy ilay izy
Aty amin'ny toko 9 amin'ny Romanina milaza hoe tsisy fanameloana tsony eo amin'izay amin'ny Kristy Jesosy. Nisy olona zay nifampiresaka tamiko a. Drasa ny tadidiko tsara le olona le olona dia ity misy tantara tamin'ny fiainany a fahotana ny latsahany tamin'ny taona 4 efa tena ela zany a. Dia nisy fotoana izy rehefa mivavaka aty amin'ny taona efa 20 raiky amby 20 aty, dia mbola hifonany amin'Andriamanitra le filmansio tamin'iny taona iny, tamin'ny taona 4 mbola miverina ao an-tsainy foana dia hifonany amin'ny Tompo. Dia tonga mifampiresaka amiko izy manontany misy zavatra tsy mandeha mihitsy le fiainany, reraka izy ao anatin'le fiainany miaraka amin'ny Tompo. Dia hoy izaho hoe tena lojika be mihitsy hoe reraka ianao, satria ny fahavalo dia izay ny ampiasain'ny fahavalo nge io manameloka antsika io ampiasain'ny fahavalo mihitsy io, dia mbola averina any anatinao foana iny. Fa hitanao ny tena fahasamihafana goavana amin'ny testameta vaovao sy ny taloha. Testameta taloha dia nanatitra fanatitra foana ny olona tamin'izany, rehefa manota dia manatitra fanatitra. Fa ny fanatitra dia natao hanaronana ny fahotana, saromanao ny fahotana, izay ny antsoina hoe fanavotana tamin'ny testameta taloha. Fa fantatrao moa rehefa tonga Jesosy aty amin'ny testameta vaovao izay iainantsika senao zao tsy saromana ny fahotana, fa fafana ny fahotana, afaka ny fahotana. Nahatongavan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, nanomboana azy teo dia mitondra famelan-keloka ho any manafaka ny fahotan'ny testameta taloha iray manontolo. Le olona nametraka ny finoany tamin'ireny fanatitra rehetra ireny zany, lasa nandray famelan-keloka daholo ireny, voafafa daholo ny fahotana. Dia ho antsika aty amin'ny taranaka aty aoriana mandray ny famelan-keloka. Tiako ho hitanao tsara hoe io Andriamanitra io rehefa miteny izy hoe Jesosy ny fahamarinantsika, dia mahitanao marina nge izy. Misy fotoana izay tena ilaina fantatra mihitsy, satria tsy sa manatona an'Andriamanitra tsika. Izay ny antony itenenany eo amin'ny Hebreo 4 ary amin'ny 9 faraparany ery hoe manatona ampahasahiana ny seza fiandrianana. Satria efa voavela eloka, fa raisina izay famelan-keloka izay. Ho an'Andriamanitra zany, raha nibebahanao mazava ny dosie anankiray, ny fahotanao anankiray, tsy ho an'Andriamanitra vita, tahaka ny tsy nisy ange iny. Sarotra be amintsika mihitsy mate no ny fanamasina nazava azy aty anatintsika tsirairay, fa sarotra amintsika satria ilay izy mbola atao anaty saintsika ihany hoe za dia nananina. Fa efa mifafan'Andriamanitra. Ity zavatra rehetra ity raha miteny an'io Davida dia raisintsika adikatsika aty amin'ny testameta vaovao misy atsika ankehitriny. Tsy hainao mihitsy no izesta hiteny akory hoe Andriamanitra asiosoa satria za marina. Marina amin'le satria ve ianao manao marina? Ianao tsy manao marina. Ianao tsy amin'le mahay anao mihitsy, fa amin'le maha izy azy an' Jesosy ao anatinao. Ilazonao tsara ny dikany hoe misy Jesosy ao anatinao ao. Dia izay nijeren'ny Tompo mamaly atsika sy ianao nge araky ny fahamarinantsika, ka le fahamarinantsika. Fa tena izay mihitsy, mamaly atsika araky ny fahamarinantsika Andriamanitra. Le fahamarinanao, le anao ve no entinao eo anatrehan'Andriamanitra raha vao mbola iny lamba miosondra eo anatrehan'ny Tompo iny. Fa raha Jesosy no entinao, izay le hoe manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tsika. Fototra be mihitsy maha Jesosy an'i Jesosy Kristy ity izay afaka tena sokafan'ny Tompo aty anatintsika ny dikany dia manatona ampahasahiana an'Andriamanitra tsika. Vakitsika ny Romanina 7 io ary 9:20. Izao ny soratra ao amin'io Romanina 7:20 io. Mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny, mba ho marina izy sady hanamarina izay manana finoana
an Jesosy. Mba ho marina izy, Jesosy Kristy lazaina, sy hanamarina izay manana finoana an Jesosy. Ianao nge zany efa hamarin'Andriamanitra ianao. Hamarin'Andriamanitra. Toko 10 amin'ny bokin'ny Romanina io, 7:4, satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy ka mitady hanamarinana ny tenany, dia tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, fa Kristy ny farany lalàna ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Afaka raisintsika senao ho atsika io 1:20 hatramin'ny 5:20 ny Davida ao amin'ny Samuela 2 io, raha ao amin'ny Kristy tsika. Rehefa ao amin'ny Kristy tsika dia afaka mangataka no asian'Andriamanitra soa. Ndikany ny zavatra tenen'i Davida rehetra ihany koa ao anatin'io 2:20 hatramin'ny 5:20 io dia ity hoe Davida tena nanana an'izay fo hoe akatohan'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, na amin'ny fotoana sarotra na amin'ny fotoana mora amin'ny fiainany dia mijanona ho mahatoky izy, mitandrina ny lalàn'Andriamanitra izy tsy niala tao anatin'izany. Toizantsika ihany ny resaka 7:20 eo amin'ny 5:20 azafady fa mbola manohy kely tsika. 5:20 ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny tena olo marina no isehonao fa marina, ny madio no isehonao fa madio, ary ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lalitsaina. Dia misy soratra tsy hoe miolakolaka, fa ny olona ory dia vonjenao, fa ny masonao manandrina ny mpiavonavina ka hetrinao reny. Mahitsy sy marina tanteraka ny fitsaran'Andriamanitra. Ao anatin'le maha izy azy an'Andriamanitra, mpitsara marina izy. Tsy miandany izy, tsy misy fifampiandaniana ny anatiny hoe manao miangatra nitsy na miangatra andro, fa tena marina. Arakarak' zay finoanao azy, zay fandraisanao an'io Andriamanitra io dia arakarak'izay ny fiainanao, arakarak'izay no isehoany aminao. Raha zay le jerentsika azy, ny olona tsara rehefa mandeha amin'izay lalana tsara tendren'Andriamanitra ho atsika isika, dia miseho tsara amintsika. Tsy hoe akory Andriamanitra zany dia mpiolakolaka hoe manao ratsy izy, tsy izay ny dikan'ilay hoe ny mpiolakolaka kosa ny isehonao fa lalitsaina. Tsy hoe lasa manao zavatra ratsy Andriamanitra aminazy, tsy mahay manao ratsy mihitsy Andriamanitra, fa amin'ilay mampitsara marina azy dia izay afafon'ilay olona mihitsy no jinjainy ao anatin'ny fiainany. Mampahery antsika izany fa Andriamanitra marina tsara. Tsy misy mihitsy izany zavatra mety hoe adinodino kely hoe tsisy mahita ilay ao amin'ny fiainanao ao, fa hitan'Andriamanitra tsara ary valiany araka ny tokony ho izy daholo ny zavatra rehetra. Fa mitondra tahotra an'Andriamanitra ty anatintsika koa izany hoe io Andriamanitra io dia Andriamanitra tsy mivazivazy, fa rehefa tsy manao ny zavatra tsy ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika dia mamaly atsika araka an'izay koa izy lasa manandrina ny masony amin'ny olona izay tsy manaraka ny sitrapony io Andriamanitra io. Mitohy ihany ary tsika senao 7:20 zao tsika. Ny zavatra hitantsika ao anatin'ity 7:20 hatrary amin'ny 7:30 tena loharanom-pamonjena azo antoka io Andriamanitra tsika io. Eo amin'ilay 7:20 io miteny hoe fa ianao ny jiriko Jehova mampahazava ny fahamaizinako. Ianao ny jiriko. Izany ho anao tokoa ve io Andriamanitra io? Mampahazava ny fahamaizinanao. Misy karazany anankiroa ilay jiro tenenina eto ny sary any anaty saiko dia zaraiko aminao. Ilay jiro anankiray ry io ny antsoina hoe fara. Rehefa eny amoron-dranomasina eny dia misy ny antsoina hoe fara eny amoron-dranomasina, indrindra rehefa akaiky seranatsambo ahafantaran'ilay matelot, le mpiatsambo hoe efa iriny morontsiraka
Ahafahany mahita hoe aiza ny direction andehanana, dia misy ny antsoina hoe fara jiro be eny amin'ny morontsiraka eny. Fa tahaka an'izay mihitsy io Andriamanitrantsika io, izy afa tena tahaka ny jiro be tahaka an'izay izy a. Rehefa mitodika any aminy tsika io fahazavana io ilaina, mila an'io mazava mihitsy tsika amin'ny fiainantsika manontolo a. Rehefa tsy misy an'io dia fantatrao tsara na reny zava-maniry reny ara tsy mandeha reny raha vao ao anatina maizina, tsy mitombo reny raha vao anatina maizina be, fa mila mazava izy. Andriamanitra ny jirontsika. Inona zao ny karazany zavatra hitanao hoe tena misy fahamaizinana eo amin'ny fiainanao, fa teteny aminao mihitsy ny tompo hoe jironao izy a, raiso izy hampahazava ny lalana eo amin'ny fiainanao eo. Afaka ho jiro be ohatr'izay izy, fa afaka ho lampy kely, ohatra ny lampe de poche kely koa, lampy afaka hoentinao n'aiza n'aiza, alehanao. Andao hianatra an'izany mihitsy tsika hoe rehefa misy zavatra tsy azontsika, zavatra tena pratika be mihitsy atao anaty saintsika ato a, misy fotoana tsy azontsika le zavatra, misy tranga tsy azo, mety misy mpianatra ianao misy tsy azonao le lesona, mety misy olona tsy azonao mihitsy le any an-tsain'le olona tsy azonao mihitsy. Fantatrao moa fa rehefa tsy azonao mihitsy le fiainana, izay mihitsy ny tian'Andriamanitra hiaviana, hiantsonao azy hoe tompo hampahazava ho anao hoe le raha azafady. Andramonge tenenao fiainanao mihitsy hoe io Andriamanitra io ny jironao, dia hitanao zany ny ataony amin'ny fiainanao. Ianao no ahazahoako mitsarapaka, hamely ny miaramila ray toko, ary Andriamanitra no ahazahoako mitsambikina mihoatra ny manda. Eritrereto nge hoe olona anankiray Davida, fa teneniny hoe afaka misy miaramila ray toko zany, mety farafakeliny 100 zany miaramila ray toko zany, farafakeliny mety amin'ny arivony aza, fa teneniny tsara hoe io Andriamanitra loharanom-pamonjena io a, io mahatonga anazy afaka mandeha izy dia mahafaty, tonga dia mahavita mamono fahavalo be da be avy hatrany. Io Andriamanitra io ny azahoany mitsambikina mihoatra ny manda. Tsika sy ianao mety mbola mila totohatra raha hiakatra tamboho. Zany manda zany ange tamin'izany hitanao le sarina forteresse be le fiarovana, batterie fiarovana, ohatr'ireny ange ny manda. Rehefa mamaky an'ilay izy tsika dia raiso an-tsaina ange fa mitsambikina mihoatra ny manda. Afaka mitsambikina mihoatra ny manda, mety tany an-tsain'i Davida angamba le tamin'izy nenjehan'ny Saoly voalohany a, dia nampitsambikina ny Mikala vadiny tamin'ilay manda izy. Fa inona ny tianambara, marika toko 17:20 io Andriamanitra io mahavita zavatra tsy takatra ny saintsika. Afaka manao zavatra mihoatra noho izay eritreretin-dra olombelona ho vita rehefa miditra an-tsehatra izy. Raha amin'ny olona hoy a, hoy le tenin'i Jesosy ato a, raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka an'izany Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra. Misy zavatra impossible mandeha amin'ny fiainantsika, ohatrany hoe tsy possible mihitsy ho vita. Izany hoe olona ray hamono miaramila ray toko, izany hoe hitsambikina manda zany. Izany antsoina hoe mission impossible, zavatra tsy ho possible amin'ny maha-olona. Fa rehefa raisitsika hoe Andriamanitra no Andriamanitrantsika tahaka ny an'i Davida, dia Romanina toko 7:17 ny iainantsika, manoatra noho ny mpandresitsika amin'ny alalan'ilay tiantsika. 2:3 hoe raha ny amin'Andriamanitra dia marina ny lalany. Ny tenin'i Jehova dia voaza-toetra mimemy, Jehova no ampingan'izay rehetra mialoka aminy. Amin'ny teny hafa, amin'ny teny vahiny io dia izao ilay teny hoe ny lalan'Andriamanitra dia parfait. Ny lalan'Andriamanitra parfait. Tsy misy kianina, lavorary daholo ny zavatra ataon'Andriamanitra rehetra.
Azonao ve zany saina nanany David zany tian'Andriamanitra ampitaina amintsika mba ho voaraintsika. Le amin'ny teny gasintsika izy ohatrany malefaka zany le teny hoe ny amin'Andriamanitra dia marina ny lalany. Fa tiako voarainao tsara mihitsy le hevitra hoe tsy misy kianina ny lalany. Misy lalana ataony amin'ny fiainana, lalana ohatrany hoe andehanana tongotra iny zany misy lalana tsisy kianina iny, na misy ohatrany lavaka kely iny, misy midongona kely iny, fa maninona le izy ny hoe tsisy kianina. Tsy hoe satria mety be foana hoe tsisy problema mihitsy le izy, fa satria efa voalanjalanja tsara ny zavatra rehetra, voalanjalanja tsara io lalana rehetrarehetra io. Mety nisy fahoriana niatra tamin'ny fiainanao, mety zao mihitsy ianao zao ny hiarana zavatra tsy takatry ny saina. Soraty any an-tranonareo any, soraty ao anatin'ny fonao ao hoe ny lalan'Andriamanitra parfait, tsy misy kianina, marina ny lalany. Fa manampy atsika mitazona ny finoantsika amin'ny Deutéronomie 2:34 moa io ny soratantsika hoe ny amin'ny vatolampy, ny amin'Andriamanitra le vatolampy tanteraka ny asany. Tanteraka, tsisy kianina na kely aza. Rehefa miteny an'izay tsisy kianina izay averiko aminao tsara fa ny dikany tsy hoe lentsika mantsy rehefa misy tsy araky ny eritreritrintsika dia zany kosa ve zao dia tsy azo kianina. Fa tian'Andriamanitra haka an'ilay saintsika. Zay ny anoratany an'io ato anatiny ato hoe avidy jereo amin'ny masoko io zavatra io lalana andehananao io. Tanteraka ny asany. Ny lalany rehetra dia amin'ny rariny avokoa. Mety misy ady tany zao ataonareo, ady tribonaly, misy zavatra mety eritreretiny tena tsy rariny. Fa andao mbola tazomintsika ihany ny any anatintsika ihany miteny hoe ny lalany rehetra ao amin'ny rariny avokoa. Manampy atsika be zay ampiorina an'ilay finoantsika sy ilay fatokitsika. Andriamanitra matoky izy. Ao no misy ao amin'ity Deutéronomie ity no miteny any hoe tsy misy ratsy ao aminy. Na zay ihany fotsiny ary ny aoentinao mody hafa mihitsy ny sain'ny olona anankiray mamerina hoe tsy misy ratsy ao amin'Andriamanitra. Raha tsy tafiditra amin'ilay bus rehefa avy eo zany tsy ratsy akory izay. Hitanao le fijerintsika azy voalohany iny iny mahatonga an'ilay izy tsy misy fiderana ny anatintsika. Tsy misy ratsy, tsy mahay manao ratsy ianao zany mihitsy Andriamanitra. Andao hianatra hijery an'izay fa hoe marina sy mahitsy io Andriamanitrantsika io. Andino manaraka izao, fa iza no Andriamanitra fa tsy Jehovah, iza no vatolampy afa tsy Andriamanitsika. Zany Andriamanitra zany no fiarovana mafy mitondra ny marina amin'ny lalana izy. Ary manao ny tongony ho tahaka ny dieravavy izy, mampitoetra eo amin'ny fitoerako avo izy, mampianatra ny tanako hiady izy ka mahaenjana tsy mpikavarahana ny sandroko. Omena ho any hampinga ny famonjenao ary ny famorapananao ny mahalehibe alalahanao ny lalana hodiaviko ka tsy mangovotra ny ato-tongotro. Raha mandinika an'io teny io tsika hoe inona ary ny mahasamihafa an'izany amin'ny zavatra teo aloha ny tenenitsika. Ny zavatra hitantsika dia ity io Andriamanitra io sady manome ny fitaovana ilaina izy manome ny fitaovana ilaina izy manome ny hampinga, manome mandamina tsara ny lalana andehanana, vatolampy tsara izy. Fa ao anaty ihany koa izy manampy an'ilay olona mihitsy hiatrehany an'ilay izy. Na manana fitaovana be takin'inona rangenao Eritrereto zany zao ohatra hoe le hoe manana robot fanaovana mofo, fanaovana sakafo tsara be reny ianao ohatra. Na manana cocotte minute fotsiny ianao, zany cocotte minute zany efa zavatra lafo velona be fa raha tsy hainao mampiasa azy dia tsisy dikany izany. Aleo ihany mahandro amin'ny cocotte kely tsotra, vilany 32 mety. Fa raha tsy hainao mampiasa azy dia vao maika hipoaka ao ianao. Fa ny Andriamanitrantsika rehefa mamonjy atsika izy dia sady amboariny daholo, zariny daholo, na ny tongotritsika, na ny tanantsika, na ny amintsika manontolo zariny tsara hiatrika an'ilay ampiasa an'ilay fitaovana rehetra izay omeny atsika.
tena misainany amintsika rehetra izy. Manao ny tongony ho tahaka ny diera vavy izy. Ohatran'io reravako zany diera zany. Zany diera zany nisan'ny biby ainga mpandeha indrindra. Isany fa misy an'ireny guépard reny ny tena ainga mpandeha be. Fa io rehefa andeha io, misaotisaoty mitsambikimbikina be mahagaga ny fomba fandehany io. Dia hoentiny eny amin'ny fitoerako avo, mampitoetra eo amin'ny fitoerako avo izy hoy izy ilay teny midikany hoe tenen'i Davida hoe mahatonga an'izany rehetrarehetra zany, lasa mahavita zavatra izy, lasa tafajoro tsara izy noho ilay Andriamanitra, noho ny asan'Andriamanitra ao anatiny daholo. Hitanao ilay amin'ny 17 ay manazatra ny tanana iady izy zarany tsara. Na tsara be ara ny fiadinana ananao rehefa tsy zatra ianao dia mety ny farany ny ao an-tranao ihany ny tofirinao lalina be. Fa zay mihitsy ilay Andriamanitra tsika hoe manazatra, mampianatra ny tanako iady izy ka mahaenjana tsipika varahana ny sandroko. Hitanao le exercice fanazara-tena daholo ange le fiainana kely, le zavatra mandreraka samihafa ao an-tranao, fanazarana ny any anatinao, fanazara-tena reny eo am-pampianarana. Rehefa misy zavatra mitranga fiainanao dia teneny to mampianatra ny tanako iady zany zao Jesosy io. Dia amin'izay mahenjana tsara. Iny mila force tsara, mila hery be ange le mampienjana an'iny fa matanjaka iny. Mila fahaizana mitily tsara. Manazatra anao ny tompo amin'ilay fiainanao andavanandro. Hitanao ty 17 ty alalanao ny lalana ho diaviko ka tsy mangovotra ny ato-tongotro. Le hoe tsy mangovotra ny ato-tongotro tsy manao an'le ina moa le tsy folaka ny tongotra zany. Eritrereto ange hitanao io sarina tanimbary nataoko anatry io. Eritrereto hoe mandeha mihazakazaka be ianao, fa possible ve ianao mahavita mihazakazaka be eny amin'ireny talaka anina tanimbary reny? Tsy possible zany, tsy maintsy mandeha miadakadana tsara ihany ianao. Fa Andriamanitra mahafantatra tsara mihitsy, hainy mihitsy mampalalaka le lalana ho diavin'ny tongotrao rehefa fantany hoe hanitsaka eo ny tongotrao zao mba tsy hahasolafaka anao. Tena voakendrin'Andriamanitra amina santimetatra mihitsy ange ny fiainantsika senao ty. Mahay zavatra be io Andriamanitra io fa ndaontsika senao hisafidy ny atoky azy. Mandeha amin'ny 17 tsika hoe manenjika ny fahavaloko ka mandripaka azy ary tsy mba miverina mandra-pahalany ritrany. Mandringana sy mandripaka azy aho ka tsy maharina izy. Lava eo ambanin'ny tongotro izy. Ianao mampisikina hery ady aripaka ho ambaniko izay mitsangana mely ary ataonao miamboany fahavaloko ka aringako izay mankahalahy. Mierikerika izy fa tsy misy mpamonjy, eny maniry an Jehovah izy fa tsy mamaly izy. Torotoroiko madinika tahaka ny vovotany izy, hoseko tahaka ny fotaka eny an-dalana izy ka aparikako. Mamonjy amin'ny fifanoheran'ny oloko ianao sy miaro aho lohan'ny firenena samihafa. Ny firenena tsy fantatro aza dia manompo ny hafa firenena mikohy raha vao mahareny lazako fotsiny any azy izy dia manoa. Ny hafa firenena dia miaketraka ka miala amin'ny kovotra avy ao amin'ny fiarovany mafy. Raha feheziny izany rehetrarehetra izany dia izao, tsy misy fahavalo mihitsy mahajanona eo anoloanao. Mahatsiaro an'iny Josoa toko voalohany iny tsika, tahaka ny nomban'Andriamanitra Mosesy nombako anao ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny Josoa. Tsy misy olona mahajanona eo anatrehanao. Asa raha azonao an-tsaina izany hoe rehefa olona feno ositra mitompo ianao tafa manana izay fifandraisana akaiky amin'ny tompo amin'ny fotoana rehetra izay, dia izao no miseho na olona mitsangana ho fahavalonao, olona pakahalanao. Tany sain'i Davida ao hatramin'ny olona eo amin'ny ny olony koa izy eo amin'ny 17 misy fifanoherana ny olony Davida mihitsy na conflit na olana avy ao aminatiny, ao anatin'ny fianakaviana, ao anatin'ny tokantranonao ao, na eny ivelany amin'ny olona izay mety mankahala sy ny manodidina, na olona tsy fantatrao mihitsy akory azy.
dia lasa misy tahotra an'Andriamanitra ao anatin'ireny olo ireny noho ny aminao. Andriamanitra miasa ny anatinao a. Olona tenin'Andriamanitra amin'ny Kolosianina 2:12 hoe noho ny hazo fijaliana dia naseho amin'ny miariary ny fitondrana an'ireo toy ny fanaony izay avy nandresy. Manome antsika fandresena mihezinezy io Andriamanitra io a. Dia mahatadidy an'ilay Romanina 9 iny tsika 9:30 raha zany Andriamanitra zany raha no momba antsika. Io Andriamanitra nomba ny Davidy io ange tantarain'i Davidy io ihany ange ilay Andriamanitra tsika sy ianao hoe iza zany ny atohatra antsika. Dia ny tsara fa matetika lasa matetika haitsika ny anaty saintsika fotsiny fa tsy voaraintsika tsara hoe izy io Andriamanitra tsika io dia sahirantsika. Averina amintsika ny Hebreo 4:4-12 hoe koa satria manana nofo hamandrany zaza dia mba nandray an'izany koa Jesosy. Inona ny antony nandraisan'i Jesosy ny nofo hamandrany lasa olona izy a mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly ary mba hanafahany an'izay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fahandevozana no ny tahotra ny fahafatesana. Midikany a izany fahafatesana izany ny fahavalo farany goavana indrindra ho antsika olombelona fa izany efa resin'ilay Andriamanitra tsika izany. Dia io olanao io ve dia eritreretinao hoe tsy ho resiny? Tena resiny io. Fa ny fanontaniana hoe hiantso azy ianao amin'io sa hoe ahoana? Hiandry azy koa ianao sa manahoana? Mamarana azy efa mandroso amin'ny hamarana azy tsika. Ay ilay 4:7-9 io a mampifandray an'io tsika hoe amin'ity tenin'Andriamanitra ity amin'ny obolana 17 a miaro ny toeranao eo amin'ny fiarahamonina ange Andriamanitra e. Efa lentaneniko anao tamin'ny farany iny tamin'ny tsy tadidiko na farany na oviana. Andriamanitra ange hoany miandraikitra ny réputation ny fahalalan'ny olona anao. Misy fotoantsika miezaka mafy miaro hoe ohatry ny ahoana ny sarintsika atao fotsiny sitrapon'Andriamanitra dia zay ny anjarantsika. Fa indraindray tsika sahiran-tsaina hoe sao dia izao ny eritreretan'ny olona anahy, sao dia izao ny eritreretan'ny olona anahy. Andriamanitra ny miaro an'izany sy mifehy an'izany. Ny tenin'Andriamanitra milaza hoe raha sitraky Jehovah ny alehan'ny olona dia na dia ny fahavalony aza dia ampihavaniny aminy. Ny anjaranao tsy hoe inona ara ny ataoko mba ho faly amiko ny olona, fa hoe inona ny ataoko, inona ny sitrapon'Andriamanitra tia ny ataoko. Dia ataovy ny sitrapon'Andriamanitra dia anjaran'Andriamanitra no mifehany fony anina dia ny fondranina dia ny aty sy ny rehetrarehetra. Fa ny anjaranao ataovy izay ahatonga ny hoe sitraky Jehovah ny alehanao. Manohy ny farantsika sy ianao 7:1-9 izao ny tenin'ny Davida mamarana fiderana be nataon'i Davida. Velona Jehovah isaorana anie ny vatolampoko, asandratra anie Andriamanitra ny vatolampy famonjena dia Andriamanitra izay manao famaliana ho aka mampanaiky ny firenena ahy. Dia ilay mitondra aho afaka amin'ny fahavaloko eny manandratra aho ambony izay mitsangana nohitra ianao ary mamonjy ahy amin'ny olon-doza be. Koa izany no hiderako anao eny amin'ny firenena samihafa Jehovah sy ankalazako ny anaranao. Manao famonjen-dehibe ho an'ny mpanjaka voatendriny izy ary mamindra fo amin'ny voarosiny dia amin'ny Davida sy ny taranany mandrakizay. Manahoana raha imbetsaka amin'ny fiainantsika dia amin'ilay fiainana tontolo andriny tafateny an'io foana tsika hoe velona rangahy Andriamanitra. Ny Davida tena misosa eo amin'ny vavany mihitsy hoe velona Andriamanitra, velona Jehovah. Mahita ny fahaveloman'Andriamanitra amin'ny fiainanao ve ianao? Ilay izy tsy hoe mila misy ezaka be inona ataonao fa mety eza ho sokafan'ny tompony masonao dia ahita ianao hoe ao anatin'ireny problema ny zavatra rehetra ireny, ao anatin'ireny ao anatin'ny safotofoto samihafa ay te aneo aminao Andriamanitra hoe velona izy. Te hampafantatra ho ahy ny toetrany aminao Andriamanitra fa ny fahalalanao an'Andriamanitra no miantoka ny finoanao azy.
Jaona toko 7:17 milaza amintsika hoe zay nge antsoina hoe fiainana mandrakizay ny mahalala an'Andriamanitra. Ny fiainana mandrakizay dia ny fahalalantsika an'Andriamanitra. Ao anatintsika izay ny tenentsika tamin'ny farany amin'ilay Luka 7:20 iny hoe ao anatinareo ny fanjakan'Andriamanitra. Andao velarina ny fahalalanao an'io Andriamanitra io. Mety izay hitombo indray amin'ity herinandro ity hoe tompo asehoy ana amin'ilay za mandeha médecin, amin'ilay za mampiri-pandriana, amin'ilay za mandeha mianatra. Asehoy aho hoe ianao Andriamanitra. Dia asehoany ianao mamaky tenin'Andriamanitra ianao rehefa feno an'izay hoe tompo asehoy ana ianao. Mandeha ilay fiainana dia hitanao hoay ity mihitsy ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny maraina, ay ity mihitsy ilay henoko tamin'iny. Dia hitanao hoe velona io Andriamanitra io miteny aminao izy mampiseho anao hoe izy dia ao anatin'izay mitombo ny finoanao. Matthieu 7:20 zao ny soratra ao anatin'io tenin'Andriamanitra io Matthieu 7:20. Lazaiko aminareo marina tokoa ny tompontsika raha manana finoana ohatra ny voatsinampy anankiray angazy nareo ka hiteny amin'ny tendrombohitra hoe amin'io tendrombohitra io hoe mifindray ery dia hifindra izy ary tsy hisy. Hitanao tsara ve fiafaran'io tenin'ny tompo io? Ary tsy hisy tsy ho hainareo atao. Lalina be miankina amin'ny fahalalanao tsara. Zay ny tenenantsika hoe miantoka ny fandresenao ange ny fifandraisanao amin'ilay Andriamanitra ao rehefa fantatrao hoe izy Andriamanitra. Tsy fantatrao ny olona mavo be tabe nge ny kristianina rehefa raikitra amin'ny fiderana. Mideranao Andriamanitra fa ianao Andriamanitra mahery, Andriamanitra vatolampy ianao ohatr'izao ianao. Fa tsy izay no mitondra fandresena amin'ny fiainanao, fa ny fahalalànao hoe nasehoanao tamin'ity fa tena ilay Andriamanitra kay mahery. Ilay Andriamanitra kay tena mpamonjy ana mihitsy. Rehefa iainanao zay dia izay mantsy ilay izy ny lasa finoana any anatinao dia lasa tsy misy tsy hainao atao. Fiainam-pandresena no fiainanao amin'izay hoe manoatra noho ny mpandresy ianao rehefa iainanao ilay zavatra fantatrao momba an'Andriamanitra. Hitombo amin'ny fahalalana azy tsika fa tsy fahalalana eo amin'ny tsaina fotsiny fa tena ho ataontsika manokana ho antsika mihitsy hoe Jehovah vatolamiko, batery fiarovana ho ahy, arambadiko, apingako. Andao izany ataontsika senao pratika mihitsy amin'ity herinandro ity. Andao hivavaka tsika senao amaranantsika an'izany. Andriamanitra tomponay misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy zahay. Afaka niara-nianatra ny mikasika ny fahitany Davidanao no soratanao atao anaty Baiboly mba hahatonga anay afaka mianatra n'ilay izy koa ho lasa fiainanay ankehitriny ka rehefa hamaky an'io Samuela 2:20 io zahay dia izay mihitsy no hiteny ao amin'ilay plasin'i Davida. Tompo sokafo ny masonay, hitombonay amin'ny fahalalananao. Tsy ilay fahalalana dia mitombo dia mavesatra ho anay satria tsy ampiarinay ilay izy. Hifonanay aminao mihitsy izay fahalalana tsy nampiarinay hatramin'izay. Be da be atao anaty sainay ato. Fa rehefa tonga ny fiainana dia ohatran'izay rery ihany no miatrika an'ilay izy dia reraka izay. Andriamanitra hifonanay aminao izany fa amin'izao sisa izao izay tompo indreto izahay mifanaiky fa iainanay izay fantatray na kely na be momba anao. Ny toetranao dia hiteny araka amin'ny David izay hoe velona ny Andriamanitra. Misaotra tompo fa ao anatin'io tranga izay tsy fantatro mihitsy izao inona ilay tranga miseho amin'ny fiainan'ny tsirairay io fa hitanao tsara io. Heninao ny kikany ao anatin'io karazam-pahoriana mahazo azy io. Atanjao ara ny finoany tompo dia ao mihitsy izany izao no anaovanay pratika ilay izy misaotra sahady tompo fa tsy mamelanay irery ianao ao anatin'io dia hita fandreseny zahay afaka hijoro vavolombelonao. Vangio ny tsirairay Andriamanitra dia sakambina amin'ny fitiavanao. Ianao no mahita an'izay ao anatina
aretina, ao anatina tsy fahampiana, ao anatina olana samihafa, ao anatina zavatra tedavina samihafa tompo katsahana samihafa dia ianao no hiasa ao anatin'ny tsirairay. Anomeny iriny fonay amin'izay fotoananao tsara fa koa tena hampianatra anay hiravoravo ao aminao. Dia andeha ody izay rehefa avy eo dia tantany ny dianay tsirairay avy Jesosy tena anao pratika ny hisainanao zahay eny an-dalana. Afaka mijery ny zavatra rehetra amin'ny masonao fa zay ny Davida ivo ny zavatra rehetra nandikany amakiny ny fiainany ianao. Dia izay koa te hianatra an'izany Jesosy dia andeha amin'ny fiadanana tanteraka izany zay izao mankasitraka anao indrindra tompo dia ny fiadananao no miambina ny fo sy ny sainay tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Tompo ny miasa amin'ny fiainantsika rehetra dia amin'ny heriny anio no fotoanantsika. Efa nilazaiko anao ihany hoe misy an'ilay tafika masina efa ny any amin'ilay kianja malaza moa efa mandeha iny ny formation sy ny sisa rehetra ao anatiny fa ilay any Port Berger koa mbola mandeha be koa ny fandaminana. Tehiteny aminao ilay fanomanana kely ao anatiny hoe frais an'izany Port Berger izany izao ankehitriny 5,3 ariary ny frais mandroso fotsiny izany 7 ariary izany ny frais mandroso sy miverina. Raha ohatra ka mandroso sy miverina izany ilay frais dia mbola misy ny hoe saran-tsakafo. Inona moa no mahataitra antsika amin'izany? Ko ilay izy zavatra Andriamanitra ngeza be ny Andriamanitrantsika dia vateny antsika amin'ny tompo hoe izany ondry tompo, efa mety ho any amin'ny ray hetsy ihany izany ny tena ilaiko. Aiza izany tompo nefa sady ampidirina mpianatra ny rehetrarehetra. Ny tompo miahy. Fa atsipiko aminao izay dia isaintsainantsika an'ilay izy. Ok. Tay ny tompo ary ianao hoe raha misy olona te eo-namiko dia ny fotoana andraisako olona isan'andro amin'ny 7 hatramin'ny 9 maraina, latsinainy hatramin'ny zoma ao amin'ny dispensaire. Dia mandefa SMS kely amina fotsiny mba tsy fanotona ilay olona ny omaliny loatra ny hoe talata ianao no te ho avy dia mandefa SMS ianao hoe zaho ho avy kely any azafady. Saotra.